mitondra fanampiana mandrakariva ho an'ny mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay isan'ny tena sarodalana hatrany ny ONG Madagascar Development Fund sy ireo namany vahiny mpiara-mombona antoka aminy. Teny amin'ny commune Ambaravara-Tapia ary izy ireo no nitokana fotodrafitrasa fampidirana rano fisotro madio ny farany herinandro lasa teo. Popondra amin'ny dimy vaovao no nitokana ny mpiandraikitra ny ONG Madagascar Development Fund ny farany herinandro teo amin'ny Fokotany, Ambaravara-Tapia, commune Zomabealoka, distrikany Arivomamo. Ny MDF dia miandraikitra ny fikarohana amin'ny mpiara-mombona antoka hanampy ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny sehatra ny fampidirana rano fisotro madio sy ny fanondrenana sekoly. Teto dia ny Kortsfeld School any Grande-Bretagne no namatsy vola 20 tapitrisa ariary tamin'ny fampidirana ny rano fisotro madio. Ireo rehetra nandray fitenenana toy ny Ray aman-dreny ao tanàna, ny solombavam-bahoaka voafidy ao Miarinarivo, Andriamatoa Guillaume, ny ben'ny tanàna, solon-tena ministeran'ny rano dia samy naneho fankasitrahana avokoa an'izao fanampiana ataon'ny MDF sy ny mpiara-miombona antoka amin'izao. Nanome voninahitra fitokanan'io izy ireo niaraka tamin'Andriamatoa Brian Donaldson Mivady avy amin'ny MDF.